manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny tomba natao anatin'ny herinandro avy ny jerena dia somary mikisaka kely aty amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo ny oram-baratra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Fa vinavinaina hitatra miandalana hatraty amin'ny afovoantany moa izay orana tandrifindroana mety arahankotroka izay manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Rehefa anatin'ny orana toy izao ihany koa dia matety pitranga ny avaratra, ny rivotra mahery ary indrindra ny avandra. Etsikilan'izay raha mahakasika ny any an-dranomasina dia mila mitandrina fatratra amin'ny mpiandrika indrindra ireo mpanjomy madinika aty amin'ny manodidina ny taolanaro satria mafy ny fitsokon'ny rivotra, misy rivotra manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora. Raha mahakasika ny maripana indray dia tombanana afana ary anevikevoka mihitsy manerana any Madagasikara, mety ananika hatramin'ny 7-30 degré aza maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy ny atitany ny faritra atsimo andrefana. Rehefa mafana sy migaingaina toy izao ny andro ry zareo dia mora miparitaka kokoa ny afo ka iangaviana isika rehetra samy hitandrina amin'izay resaka afo izay. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina ary ny jerena dia saika ho maina tanteraka aloha manerana Madagasikara ary hibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Afa-tsy ny any amin'ny faritry Melaky iny ihany no somary andraona, mety arahana orana tandrifindraona aza moa ny vao maraina be ny any amin'ny morotsiraka ny faritry Melaky. Raha ny tolakandro indray dia somary mikisaka kely aty amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo ny oram-baratra. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny takarivana ny alina no tombanana isy orana tandrifindraona ny any amin'ny morotsiraka ny faritra avaratra andrefana. Raha ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho amin'ny morotsiraka atsinana, morotsiraka andrefana eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 530 degré. Mety ho tafakatra 530 na 730 degré moa maripana ambony indrindra any Aberoro, ny faritry Menabe ary ny faritry Sofia. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia indray dia saika mbola hisitraka oram-baratra hatrany any aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara mihazo amin'ny faritra atsimo. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifindraona iserana ihany indraindray manodidina ny Nosy Be sy Samborano. Raha ny maripana dia mety ho tafakatra 7-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia, 5-30 degré kosa any Maheva-Tanàna sy Aberoro. Ny afovoantany ihany koa dia hafana torak'izay manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Morotsiraka atsinanana tsy misy fiovana firy fa saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika azy araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety hitatra hatraty amin'ny afovoantany izay oram-baratra izay, izany hoe sitraka orana ny atitany ny faritry Melaky sy Menabe, mihitatra hatraty Abongolava, Betsiboka, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony, Manoro, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifindraona iserana ihany moa manodidina ny Nosy Be sy Samborano. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana fa afana hatrany manerana ny nosy eo amin'ny 5-30 na 7-30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana sy ny faritry Sofia. Ny afovoantany kosa dia mety ho tafakatra 20 degré. Morotsiraka atsinanana tsy misy fiovana fa eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy, mameo fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Velo madodoko.